Ny mampiavaka antsika, ny mampiavaka anao mpino, manana fifatorana amin'i Jesosy Kristy amin'izao tontolo izao. Izay no valintsika tao anatin'ity sary sy feo ity. Nisy an'ilay pub an-tsoratra izay napetrako tato amin'ny page Facebook iny dia samy namaly teo daholo isika isaorana be da be anareo. Voninahitra ho an'ny Raitsytoa. Misaotra an'i Jesosy ary samy nitondra ny position tao daholo ny tsirairay amin'ny hoe inona no mampiavaka anao amin'ny olon'izao tontolo izao. Dia samy miteny tao daholo ny hoe za efa afaka ny amin'ny fijangajangana, za efa afaka ny amin'ny fisotrotoka, za efa izao sy ny sisa be da be araka ny famaritan'ny tsirairay avy. Misaotra mankasitraka anareo. Fa androany dia ametraka teboka telo amintsika hoe important be mihitsy ny fahafantarana an'izay hoe miavaka ianao amin'ny olon'izao tontolo izao. Tsy manavatena fa ilay fifandraisanao amin'i Jesosy no mamiratra ka mahatonga anao tsy mitovy amin'ny olon'izao tontolo izao. Ireto ny teboka important anankitelo tokony ho tsapan'ny mpino sy reny amin'ny tontolo mpanompoany sy ny fiainany andavanandro. Voalohany, tokony mahatsapa ny mpino anankiray fa mandeha araka ny fanahy izy. Tarihy ny fanahin'Andriamanitra tsy toa. Amen. Tokony mahatsapa ny mpino anankiray fa misy fanamasina mitondra azy amin'ny fahamarinana selon la Bible, ny pratika ny fiainana any amin'izany. Izay tarihy ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Io fanahy masina io no miasa manoro azy amin'izay tokony ho atoro. Ny any ambony no manoro, izay mifanitsy amin'ny antsoina hoe sitrapon'Andriamanitra. Izay ny teboka voalohany. Ny teboka faharoa dia hoe efa racheté ilay mpino. Raha miresaka an'izay hoe racheté izay novidian'Andriamanitra tsy toa tamin'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, azo fijaliana ilay salut. Roa fotoana mahery lasa izay nanoloran'ny ainy teo amin'ny azo fijaliana. Dia iny ilay ainy natorony teo amin'ny azo fijaliana iny no nividiana ny fahotantsika teo ampelan'ny Satana vokatr'ilay fahalavona tao amin'ny sahan'Edena. Misy resaka péché adamika ihany koa izay. Tokony ho tsapan'ny mpino izany ary prouvé mihitsy amin'ny tontolo mpanompony sy ny fiainany andavanandro fa mpino racheté izy. Voavidin'i Jesosy tamin'ny rany. Tsy misy intsony ny fanamelohana ho an'izay rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Dikan'izay tsy ao anatin'ny fanamelohan-tena. Tsy manana hery sy pouvoir amin'ny fanamelohan'ny olona hafa sy ny sisa be da be afaka anampina an'izany fanazavana izany. Expérience izy io ary tsapan'ilay mpino mihitsy amin'ny fanompony. Ny teboka fahatelo farany dia ny tenin'Andriamanitra tonga velona. Veriko tsara, ny tenin'Andriamanitra tonga velona. Izay le hoe tonga velona izay dia miaina araka ny tenin'Andriamanitra ilay olona. Ny pratika mpiainana izany ny toetrany, ny famindrany, ny fiainany andavanandro, ny fisehoany zany amin'ny expérience izay iainany ety amin'ity zao tontolo izao ity, dia pazapa selon la Bible daholo. Izany hoe témoigner ny herin'ny filazantsara izy lay teny tena tsapany mihitsy hoe tonga ao amin'ny nofony ary se révéler miaraka amin'izay teny izay ny voninahitr'Andriamanitra tsy toa endrika zanakalay tokana Jesosy Kristy. Dikan'izay dia ny mazony ilay sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny tonga marina arak'izay hoe témoigner ny fiainan'ilay olona manao témoigner azy izy mandeha ho azy zany fa tsy hoe miezaka izy mba hifanaraka amin'ny toko sy andinina amin'ny Baiboly na zavatra tahaka izany fa tena misokatra amin'izay famarinan'ny soratra masina izay ny fiainany andavanandro. Tiako saintsainao tiany soratra masina ho saintsaintsika izay teboka telo izay. Averiko foana ary tsindriko foana fa sombotsombony fahalalantsika. Important be ireo zavatra anankitelo nozaraiko tamintsika ireo manamarina fa miavaka ianao tsy mitovy amin'ny olon'izao tontolo izao. Tsy diso akory ny fanamariana nentinareo hoe
tsy mijangajanga intsony tsy miaina ny rehaka zao tontolo zao intsony tsy miteny ratsy tsy mpanolana tsy mpangalatra sy ohatran'izany tsy diso zany fa vokatry ny fanahy daholo zany lay fanahy miasa ao anatin'ilay olona zany hoe eto ihany koa dia manamafy fa mifampitohy amin'ilay fanazavantsika tao aloha amin'ny hoe toetra ny mpino anankiray ho ampakarina critère lay nyresantsika vao tsy ela manena no miteny an'izay fanazavana no etiko tamintsika izay satria mampalahelo fa misy ampino tsy manana an'izany fahatsapana izany tsy reny akory tsy miaina an'izany akory izy raha petraka ao amin'ny question dia ozy izy hoe fa maninona moa no manavatena zay mavoan'ny kristianina miavaka te hiavaka foana amin'ny olona any zany ny sens de réflexion amin'ny ankapobeny zany tsy manana fahatsapana ilay olona ary ny tena mampalahelo dia misy pastora mihitsy pastora manindry fa tsy tokony hiavaka amin'izao tontolo zao ny mpino an Jesosy Kristy au contraire satria ny herin'ny filazantsara miasa ao anatsika no mahatonga atsika tsy ho andihany intsony amin'izao tontolo zao fa miavaka tanteraka ary tafahalo amin'izao tontolo zao itsika tonga zanak'Andriamanitra mampalahelo io ao fa misy mihitsy pastora tsy mahatsapa an'izany zavatra no singantsika teboka telo sombotsombony teo izany tena mampalahelo dia mazava ho azy fa ny mpino ao amin'izany pastora izany ny mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra dia azonareo ny tiako ambara fa tena mampalahelo dia mampalahelo. Tianao Jesosy mankasitraka.